Tao anatin'ny andro vitsivitsy, colonel tsy tia seho-seho, tsy maro mpahafantatra, lasa filohan'ny Madagasikara. Teraka tamin'ny 13 Aogositra 1770 tany atsimony Madagasikara, tany Sevohipoty. I Michael Randrianirina dia lehibe lavitry ny fahefana. Rehefa avy niofina tao amin'ny akademia miaramila ny Antsirabe, izy dia niakatra tsikelikely ny antanantohatra. Manamboninaitra avy eo colonel teo anivon'ny tafika. Ny taona 1912 ka hatramin'ny 1912 no nitondrany ny faritra Androy dia alohan'ny nahalasa komanda manana ny maizazy tao amin'ny Kapisady. Teo akaikaiky ny fifidianana ny taona 1312 dia sahy ny fanandrina voalohany tamin'ny filoha Andrajoelina izy. Nosamborona noho ny fitaomana hikomy izy ka notazomina volana vitsivitsy tao am-ponja. Rehefa navotsotra izy ny fiandohan'ny taona 1712 dia lasa mariky ny fanoherana teo anivon'ny tafika. Saingy niova ny zavatra rehetra ny octobre 1712. Teo anatrehany herim-pamoretana feno habibina nataon'ny fitondrana Rajoelina tamin'ireo mpitolona no tarihany Génération Z niantso ny tafika i colonel Randrianirina mba tsy hanaraka anjambana ny baikon'ireo lehibeny ary tsy hitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanaraka azy ny miaramila. Tao anatin'ny 17 ora dia nandositra ny filoha ary nanambara tamin'ny ona manjery ny colonel hoe azonay ny fahefana. Naomby ny tolo, lasa filohampanjakana ny colonel ary nampanantena fa amerina ny voninahitry ny firenena ary hiady tsy mata manota fa indrindra anova ny rafitry ny fanjakana malagasy. Azadino ny misabone, apetrao amin'ny komantera ny hevitrao, aparitao ny horonan-tsary mba ho hitany hafa. Ho an'izay mbola vahiny, jereo ireo horonan-tsary efa vitantsika ao amin'ny page Facebook na ao amin'ny TikTok.